Fiadanana, ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe labera miova ho fanaka. Mpitrandraka harena ambany tany iray nibebaka tamin'ny fotoana fifohazam-panahy tamin'ny 450 tao a Pays de Galles. Nifankahita tamin'ny iray tamin'ireo namany mpiara-misotro taminy izay niara nandaniny volany tany amin'ny bara fahiny izy indray andro dia hoy ilay namany: marina ve fa lasa mpivavaka ianao niditra tamin'ny fikambanana relijiosy? Tsia, nibebaka fotsiny ao, nateraka indray ao, niona tamin'i Jesosy Kristy ao. Dia inonao avokoa izany rehetra voalaza ao anatin'ny Baiboly? Eny, ary tenenoko amin'ny foko rehetra. Dia inonao izany ny zavatra mahagaga voatantara ao? Izao kosa aloha na inona ataonao tsy inona novan'i Jesosy Kristy ny rano ho lasa divay tamin'ny fahampiakaram-bady tao Kanana. Tena marina mihitsy izany ka andao ary ho any amiko fa ampisehoko zavatra ianao. Rehefa tonga izy ireo dia gaga ilay tsinino. Tena niova be ny ataonao raha oharina amin'ny taloha. Anao daholo ve ireo fanakireo? Bangobangona teto taloha. Enoy ange, tsy mety mino ianao fa manova ny rano lasa divay Jesosy tany Kanana. Nefa hitanao izao, ato amiko novany ny labera ho lasa fanaka. Niona tamin'i Jesosy Kristy ve ianao? Nanova ny fiainanao ve izy? Izany ny zavatra tsara indrindra mety ho tonga aminao. Jesosy tonga teto an-tany mba ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, nisy olo-tenantsika mba hanafaka antsika amin'ny filantsika, amin'ny otantsika, azahoantsika mahafantatra ny tena atao hoe fahafahana ao aminy. Tia sady miandry anao izy ka ekeo eo amin'ny fiainanao fahanovany zavatra rehetra izy.